Jaona toko 20. Ny nankanesan'i Jesosy tao Getsemane sy ny nisamborana azy. Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany dia nandeha izy mba amin'ny mpianany ka nihitany lohasahandrika Kidrona ary nisy saty eo izay nidirana izy sy ny mpianany. Ary Jodasy koa ilay namadika azy dia nahalala izany tany izany satria pakao matetika Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary Jodasy rehefa nahazo ny miaramila iray toko sy mpiandry raharaha avy tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo dia nankeo nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Satria fantatry Jesosy izay rehetra hanjoa azy dia nivoaka izy ka nanao tamin'ireo hoe iza moa no tadiavinareo, ary ireo namaly azy hoe Jesosy avy any Nazareta. Hoy Jesosy taminy, izany ho izy, ary teo koa Jodasy ilay namadika azy. Ary raha Jesosy vao nilaza taminy hoe izaho no izy dia nianoatra ireo ka lavo tamin'ny tany. Ary Jesosy nanontany azy indray hoe iza moa no tadiavinareo, dia hoy izy Jesosy avy any Nazareta. Jesosy namaly hoe efa nilazaiko taminareo fa izaho no izy, koa raha izaho no tadiavinareo dia avelao handeha ireto mba hatanteraka ny teny izay nataony hoe tsy nasiako very izay nomenao ahy. Ary Simona Petera nanana sabatra dia nanatsoaka azy ka nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ary nafaka ny sofiny ankavanana ary malikoa no anaran'ilay mpanompo. Ary hoy Jesosy tamin'ny Petera, ampidiro amin'ny tranony ny sabatra ao, ny kapoaka ny meny raiko ahy, tsy hosotroiky va? Ny nitsaranan'i Jesosy teo anatrehany Anasy sy Kaiafa sy ny nandavan'i Petera azy intelo. Ary ny miaramila iray toko sy ny mpifearivo ary ny mpiandry raharaha tamin'ny jiosy dia nisambotra an'i Jesosy ka namatotra azy. Dia nitondra azy tany amin'ny Anasy aloha fa izy no rafozan'i Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany. Ary Kaiafa no ilay nanome saina ny jiosy fa mahatsara raha maty ny olona anankiray hamonjy ny firenena. Ary Simona Petera sy ny mpianatra anankiray koa dia nanaraka an' Jesosy. Ary fantatry ny mpisorona be izany mpianatra izany dia niara-niditra tamin'i Jesosy ho ao an-kianja ny trano ny mpisorona be izy. Fa Petera nijanona teo alan-trano teo am-bavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra anankiray izay fantatry ny mpisorona be ka niteny tamin'ny mpiandry vavahady dia nitondra ny Petera niditra. Ary ny ankizivavy mpiandry vavahady tamin'i Petera, moa ianao mba isan'ny mpianatra io lehilahy io? Hoy izy, tsia. Ary ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha namelona afinarina ka nijanona namindro teo fa nangatsiaka ny andro. Ary Petera koa mba nijanona niara-namindro taminy. Ary ny mpisorona be nanadina an'i Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarany. Jesosy namaly azy hoe izaho niteny miharihary tamin'izao tontolo izao. Izaho nampianatra mandrakariva tao amin'ny sinagoga sy ny kianjan'ny tempoly izay iangonan'ny jiosy rehetra, ary tsy nisy nolazaiko tao amin'ny takona. Koa nahoana no manontany ahy ianao? Ireo ny aino no anontanio izay nolazaiko taminy, fa ireo no mahalala izay nolazaiko. Ary rehefa nilaza izany teny izany izy, ny mpiandry raharaha anankiray izay nitsangana teo dia namely tahamaina an' Jesosy ka nanao hoe izany va ny famalinao ny mpisorona be? Jesosy namaly azy hoe raha niteny ratsy aho, ambarao izay ratsy, fa raha tsara ihany kosa nahoana ny dia mamely ahy ianao? Ary dia nasainy Anasy nentina tamin'ny fatorany ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be izy. Ary Simona Petera nijanona namindro dia nisy nilaza taminy hoe moa ianao koa mba isan'ny mpianany? Fa izy nandahaka nanao hoe tsia. Hoy ny anankiray tamin'ny mpanompo mpisorona be
havanylainko apainy petera ny sofiny. Tsy efa hitako teo aminy tao anaty sava ianao? Dia nanda indray petera, ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno. Niny tsarany Pilato any Jesosy. Ary Jesosy dia nentiny niala tao amin'ny Kaiafa ho ao anaty rova. Ary maraina koa ny andro tamin'izay, nefa ireo tsy niditra tao anaty rova, fandrao voaloto fa efa hihinana ny Paska izy. Ary Pilato nivoaka ho eo aminy teo ivelany ka nanao hoe, inona moa no hiampanganareo io lehilahy io? Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe, raha tsy mpanao ratsy izy dia tsy mba natolotra ianao. Ary hoy Pilato taminy, entonareo izy ka tsarao araka ny lalànareo. Hoy ny Jiosy taminy, izay tsy manam-pahefana hahafaty olona. Mba hatanteraka ny tenin Jesosy izay nolazainy nanambara ny fomba ny fahafatesana izay efa hiaretany. Ary niditra tao anaty rova indray Pilato dia niantso an Jesosy ka nanao taminy hoe, ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Jesosy namaly hoe, hevitrao ihany va no anaovanao izany sa nisy hafa nilaza taminao? Pilato namaly hoe, moa aho Jiosy? Ny firenenao sy ny mpisorona be no nanolotra anao tamiko. Inona moa no nataonao? Jesosy namaly hoe, ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao. Fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy aho. Nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary hoy Pilato taminy, mpanjaka va ary ianao? Jesosy namaly hoe, voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako, ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao, dia ny anambara ny marina, izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Hoy Pilato taminy, inona ny marina? Ary rehefa nanontany izany izy dia nivoaka nankeo amin'ny Jiosy indray ka nanao taminy hoe, tsy hitako izay elony na dia kely akory aza, fa misy fanaonareo amin'ny Paska handefasako anankiray ho anareo. Koa tianareo va raha alefako anareo ny mpanjakan'ny Jiosy? Ary ireo niantso indray ka nanao hoe, tsy le io fa Barabasy. Jiolahy nefa Barabasy.